eo amin'ny vaovao samihafa misongadina telo mianaka no maty vokatry ny firodanana trano iray izay efa tsy misy mipetraka intsony tetsy mandia laza ankady fotsy omaliana tokony ho tamin'ny iray ora maraina teo eo ny iray tamin'ireo fianakaviana izay niaran-doza moa no fantatra fa tapaka teo amin'ny valahandry ary efa tsaboina eny anivony ashera amin'izao fotoana izao tatitra vetrandy. Renim-pianakaviana iray 17 taona miaraka amin'ny zanany 13 taona sy ny zafikeliny vao 3 taona no maty vokatry ny firodanana trano iray tsitsy amin'ny fokotany mandeha lazakady fotsy. Efa mianaka izy ireo no tao an-trano nandritra ny fisehoan'ny loza ka ny iray tamin'izy ireo kosa ny fantatra fa tapaka teo amin'ny valahany ary tsy misy atahorana ny ainy fa efa tsaboiny amin'ny HCRA. Tokony ho tamin'iray ora maraina nitrangan'ny loza ka niezaka niady vonjeo ireo niarambony. Trano iray izay efa tsy misy mipetraka intsony eo ambony misy azy ireo nirodana tamin'izay trano nipetraran'izy efa mianaka. Voky zay zany mamovaravarakely aloha dia jereko vovoka be dia kay le trano teto menjera. Nanahoana hoe fikarakarana le olona le totrony ndrahina daholo ny olona tetika, ndrahina daholo no sikotra efa mianaka tao. nanahoana firy hoe nanahoana niarambona zany ina nahatonga zareo hoe maty voatotsitra le tany tao izy, le trano. ahoana fomba raha fitantaran'le avy tao zany dia efa hoe andeha hamovaravarana ihany izy hoe andeha mivoaka. Ka misy tonga teo amaravarana zany dia midoboka be ilay trano izay fitantara satria izy amin'izao mbola hopitaly. Nanahirakirana ihany ny fisokirana azy telo mianaka tao satria ilay pompier natsoina dia efa vita daholo ny asa vao tonga teo zareo. Efa vita vao sikotry ny olona tao daholo izay. Araka ny fanazavana azo avy amin'ny fokotany avy ao amin'ny fokotany mandeha lazakady fotsy izay tonga teny atoerana dia nisy ny taratasy efa napetraka teny ampamonjy voina mahakasika ity trano efa tsy misy mipetraka ity intsony sy ahina irodana saingy mbola tsy voafaritra amin'ny fotoana natanterahana izany. Mahakasika ireo razana dia nentiny avy ao amin'ny BMH izy ireo tamin'ny 3 ora sasany maraina rehefa afaka refokon'olona teny an-toerana. Mbola milahatra trano eo ampamonjy voina fa rehefa misy ny trano ahina irodana dia tokony hampandria azy ireo avy hatrany ireo manana ny trano efa irodana na mifindra monina.